Fitsaboana nentim-paharazana aloha voalohany indrindra lova napetraky ny ray aman-dreny taloha satria ny ray aman-dreny taloha tsika tsy dia niaina tanteraka tanatiny hoe dokotera sy ny karaza fa tsika dia tena niaina tanatiny hoe fomban-drazana na misy ny trano orona tsy miorona tranontsika taloha raha tsy miainga amin'ny atao hoe mpanandro na misy ny aretina isan-karazany tsika tsy malala olo-kafa fa tsy maintsy miainga tanatiny ravikazo zay zany fandehan'ny fiainantsika amin'le hoe nentim-paharazana satria izy io voalohany lova napetraky ny ray aman-drenitsika ary zay ny mahamalagasy ny malagasy ny fipetrarany zay zavatra zay ny vony fiarahamonina ny vony mpiarabelona tsika amin'ny hoe lafi ny fiainana andavanandro dia voalohany somary hoe miroiro saina ihany koa ny olona amin'izao ary tsy afaka koa hoe manimetsiny an'ireny ihany koa ny vatantenantsika satria be da be ny olona amin'izao koa maro no misandoka maro no misy boky maro no mamitapitaka olona ka zay zavatra zay ihany koa zany matetika ohatrany hoe manimba ihany ny saitsika zay zavatra koa zany matetika ohatrany hoe manimba ihany ny lafi ny mafitsaboana nentim-paharazana amin'izao fiainantsika zao satria raha ohatra anao ka manao resaka fitsaboana nentim-paharazana dia zao tsy voatery hoe handoavanao vola be io zavatra io zay natao hoe fitsaboana fa na hoe any amin'ny dokotera anao zay lo lafin'izay tsy fantatro fa hoe nentim-paharazana tsy voatery hoe andoavanao vola nalibe io andoavanao vola netsiny be io andoavanao vola tapitrisana io tsy zay akory ny atao hoe fitsaboana nentim-paharazana fa io alefanao ihany koa tokony arakaraky zay zakany be sy maro zao ny zakany be sy maro indrindrandrindra raha hoe ny fiainantsika zao tafiditra anatin'ny fahasahiranana tanteraka atsika kanefa na ny hoanikohan'olona zao manahirana anazy nefa ny fitsaboana ihany koa nefa tsy maintsy atao amin'ny hoe hambahany be sy ny maro ny fiainan'iray manontolo ka dia tokony ho milanjalanjana ihany le izy raha izay raha ohatra ihany koa anao ka hoe hamonjy olona mpitsabo anankiray ka ny le mpitsabo miteny aminao hoe avaroto ny entanao ohatra zao hitsaboana ny zavatra ataon'ny mpitsabo dia ny hanangona tanteraka ny zavatra tsara tokony hiditra amin'ny fiainany tsirairay fa tsy hoe kosa hoe hampamaritra ny fananany sasany satria misy an'izany manko zao ohatra ny hoe lasa vaovao mandeha hoe tsy hitsaboana fa hoe misy ny sasany atao manao antoka misy ny sasany hoe aloloavo ny volamena misy ny sasany ohatrany hoe misy vola be ohatra zao apetrara aloha ny ohatra zao zay vao ohatra zany misy sasa manao antoka na karapanondrony mihitsiny zany vaovao henoko eto satria ataon'ny namana sasany na ataon'ny rahavavy na ataon'ny anaday sasany ka zay zavatra zay voalohany mila ovaina fa tsy mety sy tsara io fitsaboana nentim-paharazana dia mahavoava zavatra be da be ary mahavoava olana maro samihafa na amin'ny resaka aretina io na ireo fanafody comprimé reo any miainga tanteraka amin'ny ravikazo na hodiny fa raha fantatrao ny fandehan'ny ravikazo raha fantatrao ny fandehan'ny azo azo mampiasaina amin'le izy zay ny fipetraka ny zavatra mahavoahodina tsara ny mahavoasolo zavatra tsara ny fitsaboana nentim-paharazana ary afaka hanampiana ny be sy ny maro afaka ihany koa hanampiana ny mpiarabelona rehetrarehetra ny fitsaboana nentim-paharazana fa le izy fotsiny hoentina amin'ny saina madio hoentina amin'ny saina tsara hoentina mpahamarinana ka engany le tena zavatra ao anatinao le lova napetraky ny ray aman-dreny taminao reo adidy napetraky ny ray aman-dreny taminao engany reny tokotokotokoa no hoentinao fa tsy saina maha-olombelona anao hoentinao hanampianao ny mpiarabelona ary ny olona ihany koa dia misy magagana dia hoe io tsy arakaraky ny handoavanao le vola be ao kory ny ivahany olona misy ny olona mety mifanambina aminao misy nefa ny olona fetsifetsy na ianao manatona olona arakaraky ny fomba firesakinao fomba firesany tokony efa fantaranao hoe zao i olona io na zao i olona koatran'izay zavatra rehetrarehetra zany dia razana fanjakana maro manaraka ana ino moeny ihany iny eo ihany koa ny razana ny andohako satria raha hoe tantarana zany taniny andohako dia hoe zaho tena natao olona mpitsabo zao zany ny hérité an'le izy voalohany zaho zanaky dadabe Randriamilaingo tamin'ny fotoanandro
fa tamin'ny 18-19 oa 20-21 août aho fasana telo misokafako reo razambe topoko anatin'ny trano tsy maintsy namono lambanazy aho ary nanao azy égal satria no inona izy ny tompony asa zafy kely ny dadaberandry zafy nandria milaingo zao io rangahy io tena atao hoe tompony adikile tamin'ny fotoana fahavelona roapolo amby zato taona izy nifonosako zay tena nafitany didina io rangahy io nefa natao hoe niteraka anakiroa ny ray natao hoe dadaberandry samsesy anankiray ihany koa nefa no tena hoe olona reo nefa tena atao hoe tompony sorabe tamin'ny fotoanandro azonao reo ihany koa nefa nahitana ny ataoko hoe dadabeko ralay vony zany olona zany koa tena atao hoe tompony adikile fitsaboana resaka zaza io rangahy io ihany koa nefa teneniko anao fa mbola niteraka fiterahany io rangahy ihany koa resaka mombany hoe tolonombo tamin'ny fotoanandro na faritry ny Betsileo any ihany koa ny asa zay miaraka amin'ny odimay io ihany koa nefa niteraka ny mamako ihany koa noho hoe izy mivavaka rajana izy amresaka fivavahany nefa mamako mahalala natao hoe ravikazo mpanotra tsy misy olona tsy fantatra nanaraka amin'ireo komorianareo mitady tanteraka izy ny hoe olona resaka fiterahana raha vao orony mamako tonga dia mipetraka amin'ny plasy misy anazy mamako nefa no niteraka anahy zaho zany hérité tanteraka amin'ny lafiny fianakaviana avy amin'ny mamako ato amin'ny dadabeko ato indray zany aho ato amin'ny lafiny mahapapako anahy zaho zafikely natao hoe rain'le zafy ataoko fa tsisy tsy malala anazy zaho zafikely fahadimy génération fahadimy io rangahy io koa nefa tenenako anao fa tena niasa tanteraka tamin'ny fotoanandro niara-niasa tamin'mpanjaka taty Antananarivo izy kanefa zao io rangahy io taloha nahafaty anazy zany dia efa niteny ary nametraka boky ary boky volamena mbola mipetraka ao fandriana dia niteny fa hoe any amin'ny taranaka fahadimy zaho no mipotra zaho zany le taranany fahadimy eny akeko zao vehivavy fa zaho zany andray niasany ary mahasolo tanteraka niasany amin'ny lafiny rehetrarehetra mahavita tanteraka ny adidiny amin'ny tanàna misy anazy amin'ny faritry fandriana ohatr'izay zany fipetraka ny zavatra misy zaho zany raha hoe avy amin'ny mamako na avy amin'ny papako zaho zany tena atao hoe nataoko mitsabo ka asa rehetrarehetra reo raha nataoko vitako eto zany vao hoe hijery ny lafiny hafa fa ny lafiny fanajana no ray aman-dreny amin'ny faritra atsimo vita tanteraka tamin'ny volana tany tamin'ny volana septambra eto zany aho zao hanampy indray mandeha an'ireo mpiarabelona amiko hanohy ny asa napetraky ndreo tamiko satria raha nitsodrano dia nipetraka fa na ny ray aman-dreny rehetrarehetra tany amin'ny toerana tsy misy tsy nitsodrano atsika satria sotra ihany koa ny rahako ihany koa reo zany amin'ny fomba nandraisako ny adidy satria hoe vehivavy aho nefa mahazaka anazy tsofin'ireo rano aho milafiny rehetrarehetra amin'izay zavatra zay le izy zany ohatrany hoe fa atao anatiko tao ihany le izy fa ohatrany hoe mbola tsy dia tena hoe nivoaka fa any amin'ny atao faharoapolo taonako amin'ny tena natao hoe ohatrany fa manidindindona anahy le izy fa mbola teny ihany moa za fa tany amin'ny fahadimy amby roapolo taona koa zany ohatrany hoe tena nipotra izy fa voalohany aloha zany sorako anazy mba nampiterahany aho aloha mba hoe mbo mitovy amin'ny olona rehetrarehetra dia niteraka zao vita ny fiterahako zay izy tena hoe tonga amiko izy zany ary ny asany koa raha tonga izy dia tena niteny mihitsy izy amin'ny tena tsotra zahay hiasa fa le asa aloha zany tamin'ny voalohany tsy mieritreretiko hoe asa zao no ataoko hoe fataoko hoe asa rehetra mitovy vehivavy rehetra hoe mandeha birao sy ny karazany kanefa kay zany hito le asa nampanaovana anahy dia za koa moa zany tonga dia efa miteny eto fa mandrakipony masoko zao tsy miala aminazy fa manompo anazy hatramin'ny anapiko ny mpiarabelona aminahy anapiko ny taranako anapiko any koa ny vatantenako satria adidina ampizakany anaty ka ho zakako hatramin'ny raha ohatra zany ka problema maro samihafa be da be ihany zavatra vitako ary be da be ihany zavatra hoe nitafapetraka satria 2006 no nanomboka ny asa fa tany amin'ny ataoko hoe 10 taona teo ngamba zay mety hoe nivoako tamin'ny gazety dia mety zay mety hoe ahafantaran'olana fa efa ela zany nanomboka nandraisako ny asa ty nanomboka zany mbola tena hoe tanora cancer aloha sarotra amiko ny hiambo zavatra tsy hay satria nataoko hoe namana-pahaizana koa tsy mahay an'io fa ny hoe aretina hafa koatran'izay zany ohatrany hoe
haiko automatika ihany zany izy io zany tsy hoe fanafody fa rehefa hoe arakaraka le olona tonga amin'ny tantara izy ningaingainga fanahy hoe zao tokony anaovako anazy zao no anapiko anao anatin'ny zavatra io dia ohatra izay jery karatra zao ihany koa zany mijery amin'ny carte d'identité zao koa zany na hoe fomba fijeriko anao fotsiny fantatro momba anao afatarako ny zavatra rehetra momba ny vatantenan'olona tsirairay na hoe karaktera io na momba ny aretina anao io na ohatra izay le izy io zany ohatrany hoe tsy zavatra ny anarana fa zavatra hoe tonga dia hay fotsiny dia izay afako miasa manampy anareo manampy ny olona rehetra zay tonga eto afako manampy ny mpiarabelona zaho hoe madame Maria eny ekeko hoe mitovy aminao zaho koa na hoe mitsabo zaho koa tsy anatrery vavaka Andriamanitra fa zaho olombelona mitovy aminao azonao resana tsara azonao fampidiniana tsara raha ohatra mitady anay dia vaotisaina misy anao ka arakaraka izay olana maro samihafa mandalo amin'ny fiainana anao na mitady asa anao manana korotana amin'ny tokantrano anao na misy tsy fahasalamana aminao ninona olana maro samihafa mandalo aminao satria tsika olombelona ka maha olombelona tsika tsy maintsy maro ny problema maro misafotofotona anatin'ny fiainana ka raha tonga anao afaka anatona anahy zavona indray anao aminaha eto tsy misy rendez-vous fa rehefa miantso anao afaka mandray anao afaka mandray anao zao na vao maraina be anao tonga eto na ny atoandro anao tonga eto na ny hariva anao tonga eto zay fotoana mampalalaka anao zany zatra afaka miantso anao amin'ny hoe 033 14 564 10 032 77 741 48 eo ihany koa 034 89 876 07 eto vavady gendarme Fort du Chêne zany mipetraka eo fotsiny anao miantso ny anarako anao dia tsy maintsy hitanao ny toerana misy anao eto ambanimbany kely eto tsy